Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao dia tsy izy izany fa ry zareo avy eo amin'ny MPTC izay toerana mampianatra ireo fiteny vahiny. Avy eto amin'ny ankavanako misy an'i Evanina Ranefson izay mpandrindra ny MPTC. Miarabanao. Miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Ya, ato amin'ny ankaviako indray misy an'i Ariela Rambelson mpampianatra teny anglisy. Miarabanao dia famarabantsika rehetra ny tokantrano. Mivahiny eto moa ianareo menada amin'izao alizao inona ny vaovao ary? Mampitonga zany miakatreto dia misy vaovao tokoa izay dia vaon'ny MPTC Madagascar Professional Training Center. Araka ny fahafantarany maro dia centre de langue izay mialohan'ny idirako amin'ny votoaty angamba dia tiako ampatsahivina ety am-pandohanany misy anay eny Andramena ny anankiray farany 194 ny terminus, ny anankiray kosa eny Antanandro akaiky ny efitra fivavahana. Araka maha-centre de langue anay dia mampianatra izay teny vahiny. Voalohany amin'izay ny teny malagasy natokana ho an'ny teratany vahiny, ny teny frantsay, ny teny anglisy izay tena mampiavaka anay, ary ny teny sinoa izay tolotra vaovao izay vao miseho tamin'ny herinandro iny. Anatin'ilay teny anglisy izay tena mampiavaka ny MPTC mampianatra izahay sokajy taona rehetra. Ny farany ambany dia ny 3 taona ka hatramin'ny 9 taona, io ny antsoina hoe MPTC Kids. Misy ihany koa ny 9 taona ka hatramin'ny 12 taona na ny Young Learners, dia amin'ny farany volana 30 novambra izao ny farany fisoratana anarana. Ankoatra ny ankizy na ny zaza dia mampianatra ihany koa izay ny lehibe tafiditra anatin'ny cours d'anglais général izy io, mianatra 4 fois par semaine 1h35 ny séance. Dia trimestre ny level anankiray, misy level anankely ao aminay dia mandeha par 3 mois. Rehefa miditra aminay dia manao test de niveau obligatoire amin'ny fotoana iny afantarany amin'ny ora tahaka ny ahoana sy andro tahaka ny ahoana no ianaram-pianatra. Ya, mitodika ato amin'ny Vanina indray manahoana sy manahoana zany ny programa mpampianaranareo, misy ve ny programa vaovao entinareo amin'ny MPTC? Tompoko. Izay avy amin'ny MPTC dia mampafantatra antsika fa efa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny 3 volana voalohany ho amin'ny taona ho avy. Amin'ny 6 janvier 2021 ny fidirana manaraka ho an'ny cours d'anglais, français, informatique, misy ihany koa ny cours en salle na ihany koa ny cours en ligne. Tsingiany koa manokana ny cours ny informatique izay misy programme vaovao natokana indrindra ho an'ny mpianatra na ihany koa ireo professionnel en anglais amin'ny teny anglisy ranoray ny fampianarana ho an'ilay cours ny informatique. Misy filière maromaro toy ny bureautique amin'ny teny anglisy, cyber security na ihany koa ny data science. Certificat international no azon'ilay ankizy rehefa vita ny fianarana ato aminay. Certificat international avy any UK izay arahana amin'ny NCC Education. Dia efa misokatra fisoratana anarana ho an'ny rentrée io. Ariela, ankoatr'izay mety misy ihany koa hoe mbola hoe mampiavaka anareo MPTC amin'ny lafin'ny programa amin'ireo mpampianatra teny vahiny maro be eto amintsika? Ankoatran'izay dia tiako atolotra antsika ihany koa fa misy tolotra vaovao amin'ny volana janoary izao ny herintaona zany tsy ino zany fa ny MPTC College. Io zany dia anisan'ny mampiavaka anay MPTC koa satria ankoatran'ny maha-centre de langue anay dia manana université izay misokatra amin'ny volana janoary izao. Tiako tsindriana fa ny fomba fianarana ao anatin'izy io dia amin'ny teny anglisy daholo. Ety am-piandohana aloha dia misy filière anankiroa ao anatiny dia ny teny anglisy zany zany raha tia handalina kokoa ny teny anglisy ianao dia tonga avy ao amin'ny MPTC College fa manohana anao izahay sy manampy anao izahay amin'izany fotoana izay azahoanao ny TOEFL ahafahanao mampianatra ny teny anglisy n'aiza n'aiza misy anao. Ankoatr'izay koa dia misy ny business administration. Iverena kely ilay teny anglisy teo. Ankoatran'ilay TOEFL misy ihany koa ny antsoina hoe ESP na English for Specific Purpose. Zany hoe misy ohatra hoe ataontsika hoe anglais de tourisme, anglais natokana ho ana call center, misy karazana filière kely madinidinika be dia be zany ahafahantsika rehetra mianatra dia tonga avy amin'ny MPTC fa misokatra foana fisoratana anarana amin'izao fotoana izao. Dia bac+2 izy io MPTC College io natokana ho antsika rehetra bachelier zany rehefa vita ny bac+2 roa taona mianatra ao anatin'izay MPTC College izay dia manana possibilité ianao manao transfert de crédit any États-Unis izay firenena miara-miasa aminay dia manao fianarana indray ianao amin'izay fotoana izay amina université iray amin'ny firenena io.
Maromaro izay tolotra nentinareo mianadaty eto izay fisika fanentanana kely ary farany. Aza mitsalasala manatona ny MPTC izay dia vonona trany amaly etaentanareo izay dia vonona trany manome fampianarana matianina eny Andramena misy anay akaiky ny terminus 194 ary eny Antananandro akaiky ny FJKM Andravoahangy Fivavahana. Afaka miantso ihany koa ianareo amin'ny 033 33 410 88 034 21 410 88 na mitsidika ny tranokala-pifandraisana ao amin'ny www.mptceducation.com. Sotra tompoko. Mankasitraka anareo manadahana naiky ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao.